5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivava. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Vous présente Nivava. Fokotany telo teto Antananarivo renivohitra nanomboan'ny filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy ny fizarana kary ny tokotany vaovao manara-penitra sy ny fitsinjarana jiro mora tanjona apetraky ny fanjakana ny ampiakarana 50 isanjato ny tanimponina mampiasa jiro manerana nosy. Nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana araka ny tatry ny filan-kevitry ministra fa hirosany procédure collective d'apurement de passif mikasika ny Air Madagascar. Raha fijeriny ny pahitoekarena izay namontaniana miroso kokoa amin'ny resaka ara-pitsarana ny fanapa-kevitra mety ho raisin'ny fanjakana. Amin'itoy androany lanonana ny fankalazana ny 2020 taonany APIPA izay natrehany ministry ny fanajariana ny tany sy ireo ben'ny tanàna samihafa. Tanjona atao anatin'ny taona maro manaraka ny anatsarana hatrany ny fomba fiasa raha ny fanazavana azo. Trano maro no mitritra ao amin'ny fokontany Bijofo commune Mahitsy vokatry ny fitrandrahana vato sy ireo akora anamboarana ny lalana tody. Tsy misy handraisana andraikitra ataon'ny orinasa mpitrandraka manoloana izany ary tsy misy ihany koa ny tamberina andraikitra ho an'ny fokontany. Marisika iraisam-pirenena olona 5 farafakely no maty, 20 naratra mafy androany vokatry ny fifampitifirana nandritry ny fitsiketsehana izay nikarakarain'ny Shiita sy Amal. Mitaky ihany koa ny fandroahana ny mpitsara miandraikitra ny famotorana momba ny fipoahana tao Beirut izy ireo. Ny anditeny revetrana. Kafaliana indray tompoko lasy toko vavy tsy dia nantokatrano amin'ny ity androany ity fotoana vaovao ato amin'ny Akolo TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia fokontany telo teto Antananarivo renivohitra no nanomboan'ny filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy ny fizarana kary ny pokotany vaovao manara-penitra sy ny jiro mora. Atanjona apetraky ny fanjakana ny ampiakarana 50 isanjato ny tanimponina mampiasa jiro manerana ny nosy ny lahy ranavy izao. Fokotany Akorondrano Andrefana, fokotany Ampefilo Ambodirano, fokotany Ambatobe no nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny fizarana ny karine pokotany vaovao eto Antananarivo renivohitra. Misy ihany koa ny fampitaovana izay natao tamin'ireo bora-pokotany. Anamora sy anafaingana ny fikarakarana ny antotan-taratasy eny amin'ny fokotany izao firosoana amin'ny digitalisation izao. Eo ihany koa ny fanamorana ny fisitrahan'ireo mponina ny fanomezana maro isan-karazany. Fomba fiasika hoe ny karne pokotany zaraina manomboka zao zany dia karne mpianakaviana. Zany hoe isaky ny fianakaviana iray dia manana karne pokotany anankiray. Ary fantatra ao anatin'io daholo zany ny isan'ny fianakaviana, ny isan'ny olona ao anatin'ny fianakaviana ary indrindra anamora ny fansanan'ny mponina fa anamora ihany koa ny fizarana any fanomezana zay ho avy rehefa tonga ny fanampiana. Kanina zay zany izy io dia io zany tsy miova tsontsontsontsontsony manomboka zao fa numéro ny registre anao zany dia ohatra numéro karapanondro mijanona na vely dia io foana no ahitana an'ilay izy dia hita eto zany hoe nom Rajoelina prénom Andronirina dia eo ny taonako hoe fahafantatrareo teraka tamin'ny 30 1974 lieu de naissance any Antsirabe. Raha toka mbola 5 isanjato ny mponina manerana ny nosy no manana jiro ankehitriny ho ampiakarina 20 hatramin'ny 50 isanjato izany amin'ny taona 2024 araka ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena. Ankoatra ny fizarana karine pokotany vaovao, nisy ihany koa ny fisitrahana jiro mora ho an'ny tokantrano marefo izay natomboka tamin'ireo fokotany ireo ihany.
fampidirana jiro maimaim-pona fa nikita tamin'ny tetana 3 alina ariary ihany no alohan'ireo mpisitraka. Tsy maintsy manana adresy mazava avokoa ireo mpisitraka ity jiro mora ity. Misy jiro le izy, dia ny branchement zany efa io, dia efa mipetraka soma tsara zany, dia efa misitraka jiro amin'izay zany tsika manomboko zao. Dia itsy ny compteur. Nampiasa labozia malany eo amin'ny 2 alina eo. Fa ankehitriny mampiasa ity jiro mora ity. Mampiditra crédit efa 100 dia mbola misy ambiny ary ny 2 volana. 700 zany laniko anatin'ny 2 volana. Akoatran'ny leofana compteur 500 fa mandeha amin'ny alalan'io compteur mora nambarin'ny neny président io. Ary tena tsy mandany mihitsy na mandeha parivon'ny andro maraina parivon'ny andro ario le 700 telo herinandro zay voalany. Mandeha ny radio, mandeha ny électeur, mandeha ny jiro, mandoa crédit amin'le 700 any amin'ny jirama, telo herinandro voalanynay le 10 kilowatt. Ary tena mety be aminay mihitsy le mampiasa an'izy zany. Tena taloha tena sahirana be mihitsy milany eo amin'le mampiasa an'le labozia zao zay malany 2 arivo zay indray andro tontolon'ny arivany iny. Ny ankizy tena sahirana be mihitsy eo amin'le fianarana maizimaizina. Tsy dia malany eo amin'ny 50 000 eo zany zay. 50 000 no pahavony farany volana. Zay koa moa tena mitsitsy an'le izy tanteraka mihitsy. Inona avy ny ampiasainareo nefa amin'izany? Télé dia lecteur dia ampoule anankiray. Tsy neto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra ihany fa isitraka izao avokoa ireo faritra rehetra raha ny fanazavana. Anamora ny fizarana ireo fanampiana maro, ny fametrahana karne pokotany isam-pianakaviana. Isan'ny tetikasa ho apetraka ihany koa hoy ny filoha ny fisitrahana wifi gratuit mandritra ny adiny iray ho an'ny mponina ao anatin'ny iray andro. Nanapa-kevitra ny fitotram-panjakana araka ny tatry ny filan-kevitry minisitra Omaly fa hiroso amin'ny procédure collective d'appurement de passif mahakasika ny orinasa Air Madagascar raha ny fomba fijeriny pahay toe-karena izay nanontaniana mahakasika izay. Miroso kokoa amin'ny resaka ara-pitsarana ny fanapa-kevitra mety ho raisiny fanjakana miantarandriana. Manoloana ny fitotongana ny orinasa Air Madagascar, nanapa-kevitra ny roso amin'ny procédure collective d'appurement de passif ny fitondram-panjakana araka nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra. Raha toa ka tsy mbola nisy ny fanazavana ofisialy avy amin'ny ministera tompona andraikitra mikasika ny dingana mazava ho araina, tondra ny fomba fijery mikasika izay ny pahay toe-karena Serge Azafmaova. Dia rehefa jerevana ihany koa zany le izy dia hoe atsahatra koa ny contrat rehetra izay nataony Hermady ka hoe nanimba ny Hermady. Dikan'izay zany aloha tsy maintsy andalo fitsarana ihany le resaka zany hoe atao liquidation judiciaire zany no atao zay satria ny olona nanany Hermady vola 20 tapitrisa dolara zany tsy anaikinaiky fotsiny hoe makaiza le volany. Dia raha zao hitako zao marina fa tsy miteny amin'izay mivatana izy fa misorosorotra ihany zany hoe mety ho atao liquidation judiciaire Hermady dia anangana compagnie vaovao ny fitondrana. Raha hoe tena hoe arahana tsara zany ataontsika hoe ny ao ambadiky le zavatra azavainy. Satria rehefa mijery indreny anatin'le conseil de ministre dia ary ambany ary tsy milaza hoe hisokatra zany tsika amin'ireo nosy manodidina. Dia jerefo tsara fa voatonona mazava tsara hoe Air Mauritius sy Air Austral fa tsy voatonona mihitsiny Air Madagascar. Ny dikan'izay ve hoe efa eritreretina zany hoe tsy afaka anao an'le asa ntsony Air Madagascar. Ça laisse interprétation ozy ny vazaha. Zany hoe afaka asiana dika teny samihafa zany le izy. Fa ny zavatra hitsapako aloha anatin'le izy misy profilage zany hoe ho atao liquidation judiciaire satria tsy anaiko ny tompom-bola nefa tsy anaiko hoe ho very fotsiny ohatran'izao volany. De toute façon zao itsika zany tsy afaka hividy roplan, tsika tsy manambola. Tsika zany anao location na anao lizine azonareo. Dia société vaovao zany nanao an'le location sy lizine zay ne le. Raha jerena ny famaritana ny atao hoe procédure collective d'appurement de passif,
dingana miompana amin'ny fanefanany trosany dikany araka ity lahatsoratra ity. Misy mifamolavolana ny plan d'apurement ary ankatoavin'ny tribunal de commerce na ny tribunal de grande instance izany. Amin'ny alalan'io no ahafahana mamatotra ny fananany orinasa andoavana ny trosa samihafa, ny karama tsy voaloha sy ny maro hafa amin'ireo voakasika na ireo tompo-trosa. Ka le izy anie zany ery Madagasikara anie efa virtuellement faillite. Dia izay processus zay zany no raisindreo ataony zareo. Dia rehefa avy eo misy ordre de créance manko rehefa avy eo. Misy créancier zany dia misy lalàna indray zany mifehan'ny créance zany rehefa avy eo mandeha hoe ahoana ny mode de remboursement io. Fa mazava ho azy tsy andehandeha ho azy fotsiny ohatran'izao le resaka. Fa raha fijeriko azy zany ho liquideny zareo zany ery Madagasikara dia hanangana compagnie vaovao izy. Interprétation ako zay à partir ny élément hitako ao anatin'le non-disany ao anatin'le communiqué en conseil des ministres. Karaha misy contestation avy amin'le tompom-bola zany sa hoe tsy mananjoa rehefa dia any amin'ny tribunal izy miady satria amin'izay fotoana izay zany no fijeriko azy le KRMAD zany isoleny zareo satria hoe décision liquidation en tribunal zany déclaré an'le faillite dia compagnie vaovao ato tsy idirany fanarahana fa ny fanontaniana mipetraka hoe raha anao compagnie vaovao izy ny ao ambadika zay satria dikan'izany anie zany hoe mialatsiny fa liquidation au franc symbolique any Hermady anie zany izy any secteur privé hiditsy ao anatin'izany tour de table zany anie efa mampieritreritra daholo satria ohatrany misy opération non transparente zany ao ambadika izy eto moa tsika samy nahita zany. Raha ny fanazavana tamin'ny filakevitry ny ministra ity, mandinina ny 20 tapitrisa dolara ny trosan'ny orinasa ankehitriny ny amin'ny déficit opérationnel sy ny fatiantoka ny fanesy. Tsy fantatra mazava raha toka mifandray amin'ny trosa voalaza io ilay 40 tapitrisa dolara nampindra amin'ny knapsa tamin'ny alalan'ny Air Austral tany aloha sy ilay trosa 40 tapitrisa dolara nindramina tamin'ny banky allemande iray. Mazava aloha araka izao zava-misy izao fa ilaina ny fandraisana fepetra entitra raha toka tiana iodina ny ery Madagasikara. Isan'izany ny fanahenana ny isan'ny mpiasa ifanaraka amin'ny tena ilain'ny orinasa, ny fametrahana ny fahaiza-mitantana indrindra amin'ny sehatry ny fitantanam-bola ho fitsonjovana ny orinasa. Ilaina fantarina mazava ihany koa ny andraikitry ny mpitondra ny fandimby izay nitarika izao fitotongana ny orinasa izao. Mbola isy raha ny fanazavana ny inventaire na ny fanamarinana lalina ny ireo trosa rehetra ireo ho ataon'ny commissaire au compte. Andrasana ankila ny fanazavana ofisialy mikasika ny votoaty ny dingana ho araina avy amin'ny fitondram-panjakana. Raha izay ny fanehoan-kevitry ny mpahay toe-karena tsy mitovy amin'izay kosa ny fandraisan'ireo solon-tena ny mpiasa ny fepetra. Nambaran'izy ireo fanamary ny fitakin'ny mpiasa izany ary andrasan'izy ireo no mety ho fionana amin'ireo mpisehatra rehetra fanampanazavana. Ny zavatra tapaka atao raha ny fahazahoana azy aloha zany dia hoe hiditra amin'ny resaka apurement passif araka le nangatana iny. Noho izany zay aloha zany dia afapo ary misaotra ny fitondram-panjakana indrindra voalohan'ny republika mbola mitana ny ain'ny ery Madagasikara zany. Le izy zany misy procédure misy zavatra maromaro azo atao na ohatra ianao hiantso an'le olona tompom-bola miasa ato zany ohatra hoe manana trosa amin'ny ery Madagasikara dia afaka hifanarahanao izy hoe zao mba andoavana an'le trosa dia mba afaka miasa ny orinasa sady mandoa ny trosa tsikelikely ianao. Io zany ny fanjakana sy le fanjakana moa ny tompom-bola betsaka indrindra atao anatin'ny orinasa dia anjaran'ny fanjakana no mijery an'izay zany miaraka amin'ny mpitantana ato amin'ny ery Madagasikara dia mety afaka mamory an'ireo le créancier ireo zany dia zay no le atao hoe conférence des créanciers. Dia raha ohatra ka moa ka misaotra amin'izay le izy dia no hitantsika eo fa tsy maintsy misy fifanarahana le izy zany. Dia zay ankoatran'izay ny tena ao anatin'le apurement koa zany apurement passif sy redressement judiciaire dia hoe ohatrany hoe maintien na hoe fitazomana le orinasa tsy ho faty. Zany hoe afaka miasa ihany le orinasa dia ny ankabeazan'ny asa koa tokony maintenu daholo. Fitondrana sy ny fitantanana amin'ny ery Madagasikara zany ao anatin'le business plan koa zay efa tokony matoa zany io mizotra amin'io fanjakana donc fetretana ihany zany tokony validé zany le business plan. Rehefa validé le business plan dia tokony mivoaka ao anatin'le draft mpanarenan'iny zany le draft rehetra ahafahana mamoaka an'le orinasa ao anatin'le
le kizo mahazo azy amin'izao fotoana zao. Isokatra manomboka amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra izao ny sisy tanin'ny Madagasikara ho an'ny sidina eto amin'ny ranomasimbe indianina. Manomboka amin'ny fahaenina ny volana novambra kosa ny avy any Eropa araky ny tapaka nandritra ny filan-kevitry minisitra farany teo. Anatin'ny fanomanana tanteraka ankehitriny ireo mpisehatra amin'ny fizahantany raha ny fanazavana azo miantarandrianay. Nankatoavina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny fisokafany habakabaka Madagasikara amin'ny Eropa mankaty Antananarivo manomboka amin'ny fahaenina ny volana novambra 2024 izao miaraka amin'ny Air Madagasikara sy Air France. Anomboka amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra ho avy izao kosa ny isokafana amin'ny sidina eto anivon'ny ranomasimbe indianina, izany hoe Maurice Madagasikara sy La Réunion Madagasikara. Namaly ireo teboka lehibe nangatany mpisehatra amin'ny fizahantany izao fanapa-kevitra izao, na izany aza mbola misy ny lamina tokony harindra. Dia misy efa miverina ihany lasa hoe raha novambra zany hoe izay tonga dia afaka tonga. I raha malala nefa mbola misy travail technique be da be zany ataon'ny compagnie aérienne na mametraka ny prix an'ny PCR inao anatin'ny be d'avion mbola travail technique, ny horaire mbola travaillena satria misy ny exigence ny OACI izay miteneniny fa 5 heures par vol ihany ny adongavana, donc mety hisy changement zany. Question horaire dia hatreto aloha zany izay miandry ny compagnie aérienne amin'ny mise à jour izay information rehetrarehetra eo anatin'ny Amadeo. Ny mety olana ny fanontaniana aloha zany mipetraka hatreto hoe tsy maintsy ve izay manao assurance ho an'ny Covid. Iny nefa zany aloha tsy niteneniny zareo fitondrana raha ny fahazahoana anazy dia afaka tonga ihany le olana tsy misy an'ilay assurance Covid. Par contre nefa izay no conseiller client anay tsara dia tsara raha manao assurance Covid. Mandeha miandalana ny fanokafana manontolo ny lanitra Madagasikara araka ny namafisin'ny Prime Ministre androany. Fa ny firenena izay klasitsika ho maitso izay ihany no afaka niangany reny mpizahantany reny. Voalohany aloha ny Europe no niangany ny mpizahantany betsaka, izay ihany koa no nantokafantsika miandalana ihany koa ny sistantsika, izany hoe no Sibe sy Antananarivo ny vato no sokafintsika amin'izao voalohany midingina voalohany zao. Rehefa misotra tsikelikely amin'ny fijeretsika tsara ny fivelaran'izao fanapahan-kevitra zao tsika dia ho hitantsika io koa ny anokafantsika ny aéroport hafa ohatran'izay koa anokafantsika ny compagnie hafa izay afaka tonga eto Madagasikara. Fepetra maro no miaraka amin'ny fisokafany habakabaka io. Andoavam-bola ny test PCR izay atao manomboka izao amin'ireo olona rehetra miditra eto Madagasikara ka eo amin'ny 25 € eo ny vidin'izany, izay ampidirina amin'ny vidin'ny tapakila. Aritra iray andro na roa andro ny fiboahana mandra-pivalin'ny fitiliana. Raha toa ka pozitiva ny mpandeha dia mihiboka 7 andro. Tsy maintsy oferana ny fréquence na ny isan'ireo sidina miditra eto Madagasikara. Tokony hisy ankila ny famoahana ny lisitra ireo firenena mbola anatin'ny lisitra mena. Etsekilan'izay nitondra fanazavana mikasika ny orinasa Air Madagasikara ihany koa ny Prime Ministre androany raha nanontaniany mpanao gazety. Fa tsika amin'izao fotoana izao hitady vahaolana tena maharitra tsika. Anisan'ny vahaolana tena maharitra dia ahoana aloha ny arovantsika ny fitaovana sy fananany Air Madagasikara. Avy eo tsy maintsy mijery atsika ahoana no anomezantsika ny an'ny Air Madagasikara izay ataoko hoe fitaovana vaovao afana mitandrika tsara iozotra makany ivelany. Isan'ny vaovao misongadana ihany koa dia nitohy androany lanonana fankalazana ny 15 taonany APIPA izay natrehan'ny ministry ny fanajariana an-tany sy ireo ben'ny tanàna samihafa. Tanjona atao anatin'ny taona maro manaraka ny anatsarana hatrany ny fomba efasa raha ny fanazavana azo miantarandrianay. Mitombo ny fiatrekan'ny fiovaovan'ny toetrandro eto amintsika ankehitriny. Isa misedra olana ohatra ny lafin'ny fambolena eto Antananarivo. Anton'izay ny tsy fampiny famatsin-drano amin'ny jirama araka nambaran'ny tale jeneralin'ny APIPA androany. Isika isa-taona dia amin'ny 15 ny volana Jolay eo tokony hanomboka ny resaka fambolem-bary. Anefany tao izay vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro dia sady farany tamin'ny taona lasa teo kely ny rotsakorana
kely ny ataoko hoe ambon-drano mijanona atao tsy azo mpaniry ary mijanona aloha loatra le vanim-potoana ny fahavaratra vokatr'izay dia tsy afaka namaly zato isan-jato ny filan'ny mpamboly ny jirama sy ny apipa na dia teo aza ny fangatahana izay nalefa ary na dia teo ihany koa aza ny vanim-potoana sy ny tety-androm-pambolena izay napetraka fa tsy maintsy niemotra izany ary niena any amin'ny apaefany mihitsy ny valiten'ny jirama tamin'ity taona ity vokatr'izay dia mampiasa isika teknika am-pambolena amin'ny resaka hoe fifandimbiasana amin'ny fizaran-drano tena ratsiratsy ny taom-pambolena tamin'ity taona ity ratsiratsy satria araka ny tenenina teo raha eny amin'ny 50 tapitrisa metatra toratelo ny fangatahana izay nalefa tany amin'ny jirama izay marihana fa efa atsasaky ny filana mpamboly izy io dia eo amin'ny 420 tapitrisa metatra toratelo ihany no ny valian'ny jirama eo mena ny apipa zany ho an'ny fambolena. Tafiditra amin'ny fepetrapetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fiara-miasan'ny ministera tsirairay sy ny mpisehatra rehetra ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro io. Ity farany izay isany atao laharam-pahamehana. Miara-mahitsika fa miena ny rano na eo anivon'ny rano fisotro na eo amin'ny rano tokony ampiasaina amin'ny fambolena. Izay no mahatonga an'ilay tokony andraisana fepetra maro samihafa hitandrovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Isan'ny nametrahany fanjakana sy ny fanjakana politika maharitra mba ialana amin'izay mety ho zava-doza terak'izay. Io dia vokatra avy amintsika zanak'olombelona ihany ary manana andraikitra lehibe ihany koa tsika eto Madagasikara na dia io resaka doro-tanety io ary amin'ny ankapobeny izay mandritra tanteraka ny rano izay tokony tsy faitsika amin'ireo fambolena sy rano fisotro ireo. Voalaza teo fa raha ny barrage lehibe ny tsy azo mpaniry marina fa io no entina andrana ny anampina ny ranony koa ahafahana manondraka n'le Makatsananarivo kanefa amintsika ny teny izao dia ambany ny ahavon'ny rano any tsy azo mpaniry ka tsy afaka no ritraitsika tanteraka ihany koa io fa tsy maintsy hitsinjovana ny filana izay eo anivon'ny orinasa jirama ina amin'izany filana resahana izany dia ny rano sotroina mihitsy satria io no mamatsy ihany koa ny Mandroseza izay rano fisotro na Antananarivo ka dia tsy maintsy lanjalanjaina arak'izay zany ny fitantanana ny rano eto amin'ny Antananarivo sy ny manodidina. Ankoatra izay, isan'ireo fehezina sy arahamaso amin'ny alalan'ny apipa ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo. Tanjona ny hanatsarana ny asa sahanana hatrany araka ny vohitra androany nandritra ny fanamariana ny 520 taona ny apipa na ny sampandraram-panjakana misahana ny fiarovana ny Makatsananarivo amin'ny tondra-drano. Nitondra fanazavana mikasika ny fanotofana tany ankilan'ny minitra tompon'andraikitra nandritra ny fankalazana androany arahana anontanian'ny mpanao gazety. Olana sady vaolana ny fanotorana tany araka ny nazavaina teo efa misy drafi-panajariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina izay etude na fikarohana maro no nahatongavana tamin'izany ny arahana tamin'ireo manampahaizana malagasy sy manampahaizana vahiny ary marihana amin'izay zany fa misy toerana azo atao ny fanotofana fa misy kosany tsy azo atao mihitsy ary amin'izay amin'ilay tsy azo anaovana reny no tsy maintsy andraisana fepetra entitra efa nanamafy ny fanjakana ny fepetra sazy izay miandry ireny olona ireny. Mbola misy moa mini araka ny voalazana teo manateraka an'izany io tsy olon-tsotra manam-pahefana mpanambola sy ny rehetrarehetra izay mini tsy manara-dalàna ao anatiny eo dia tsy maintsy alain'ny fepetra mifanaraka amin'izany zay ary izay nisan'ny fanarenana sy ny fanitsiana ho an'ny tanàna. Mandrora amin'ny tsilany araka ny voalaza teo isika satria mieritreritra fa tombotsoa manokana iny dia mety hiteraka olana be da be amin'ny fiarahamonina. Nanatanteraka varavarana misokatra androany apipa nampahafantarina ireo sampandrara sy ireo sokajy zinasa ao aminy nandritra izao fankalazana izao. Nisy ihany koa ny fanokafana ny tsangam-bato manamarika ny 520 taona ny apipa tonga nanome voninahitra ny lanonana androany ny ministra Adzo Andrianarivelo. Nesorina tamin'ny andraikiny ny tale jeneraly ny orinasa jirama raha ny filan-kevitry ministra Omaly
ary voatendry kosa ny Italie Générale Vonjimaiky. Ankoatra izay dia noresahana natritra izany ihany koa ny mahakasika ny compagnie Air Madagascar sy ny fisokafan'ny sistany. Abraham Randriamanana. Nankataovana tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny fisokafan'ny habakabaka Madagasikara izay hanomboka ny 13 Oktobra sy ny 9 Novambra izao. Misy ireo fepetra samihafa natokana ho an'ireo olona miditra eto Madagasikara ary irosona miandalana ny fisokafana. Tokony hisy ny famoahana ny lisitra ireo firenena mbola ao anatin'ny lisitra mena mikasika ny valinaretina raha nitatitra ny filan-kevitry ny minisitra. Nankatoavana ny fidiran'ny Madagasikara ao amin'ny Safe Travel Stamp isitrahana ny mahatoeram-pizahan-tany azo antoka azy. Mikasika ny Air Madagascar, nankatoavan'ny filan-kevitry ny minisitra ny idiran'ity orinasa ity ao anatin'ny procédure collective d'apurement de passif, manoloana ny fahatyantoka ny tambatra nandritra ny taona maro izay manodidina ny $20,000 ankehitriny. Kendrena manomboka izao ny fanatrarana ny tokony ho lafatra amin'ny fitanterana ny habakabaka toy ny famarinam-potoana sy ny fitokisana ary ny rosoana amin'ny digitalisation raha ny filan-kevitry ny minisitra. Nisongadina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly no tanterahina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloany ny fanesorana ny tale jeneraly ny Jirama, Vonjandriamanga ary ny fanendrenana Andriamatora Daniel-Narivo ho tale jeneraly Vonjimaika eo anivon'ity orinasa ity. Ankoatra ireo, voatendry governorany faritra Betsiboka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly Andriamatora Andrianjafy Nindrina Jean Roger. Ifantoka amin'ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filan-kevitry minisitra afarany teo ny adevitra ao anatin'ny fandarana Ankitsimporampitso. Lanto Rakotomanga solomavimboaka ny Madagasikara sy Patrick Raharmanana Flou national ny antoko vitatsika io no vahiny ny fandarana amin'ny azany araoary ny ampany amin'ny fandarana. Tsy fantatro tsara moa zany izay tena hoe votoatana io le resaka hoe apurement des passifs io fa ny tena moa comptable dikany hoe apurement des passifs zany dia hoe hofoanan'ny fanjakana zany ny trosa rehetrarehetra le mavesatra $70 millions io ao amin'ny Air Madagascar. Eto izy tsy niteny mihitsy hoe ho subventionneny ho alohany le trosa fa izy manao hoe apurement des passifs zany hoe bloqueny daholo zany ajanony daholo aloha fitakiana trosa rehetrarehetra amin'io ka hiditra ve izy amin'ny redressement judiciaire ao anatin'io zany hoe misy apahan'ny fananan'ny Jiramavy zany ho amidy andoavana n'io trosa io, ny Hermady no amidy andoavana n'io trosa io sa hiditra fotsiny izy eo amin'ny tribunal de commerce dia ilaza izy fa tsy maloha be loatra ny passif noho ny actif zany hoe be loatra zany ny trosa noho ny vola miditra dia mba hitsonjovana n'le orinasa dia foanan'ny tribunal de commerce aloha ny trosa. Inona ny vokatra zay zany hoe zay manana trosa amin'ny Hermady rehetrarehetra zany dia mitatakolaka daholo satria foana le trosa fa tsy hoe ho aloha. Zany hoe tsy fantatra hoe inona no mbola stratégie anaovan'ny fanjakana sy hoentiny anarina an'izay fa matoa izy efa nandray an'io fanapahan-kevitra io tao amin'ny conseil des ministres dia misy stratégie ho apetrany ahafahany manala an'izay problème na fanalefana ny olan'ny Hermady zay. Ohatra ao anatin'izay zavatra zay mety anao actionnaire ohatra majoritaire ao ny fanjakana malagasy dia ahafahany mametraka vola ao ary andoa anireny trosa ny Hermady ireny ao ny karaman'ny mpiasa ao ny mety hoe hofan'ny roplanina izay natao mety ao anatin'izay ihany koa amin'ny hoe apurement de passif anazy an'izay koa dia angambany koa mety azony atao ihany koa no mivarotra an'ireo bien ny Hermady ahafahana ihany koa manome mandoa ny vola an'ireo mpiasa ireo amiko. Ho amafisina kosa ny fiara-miasa ara-diplomatika eo amin'ny firenena italiana sy malagasy raha nambara ministry ny raharaha-mbahiny androany. Nisongadina nandritry ny dian'ny délégation malagasy tany Italia ny fametrahana ny fifanakalozana eo amin'ny firenena rotota makasika ny fampiasana vola ny sehatry ny ara-barotra sy industrie. Ankoatra izay nisy ny fampafantarana ny fitakian'ny Madagasikara ireo nosy malagasy amin'ny front nandritry ny fionana fanampanazavana. Ny dia izay nataon'Andriamatoa minisitra tany Italia dia nafahana nampisongadina ny tondrozotra izay efa mipetraka amin'ny fanatanterahana ny diplomasia maro lafy izay ho apetraka mba ahafahana manatratra ireo tanjona
ao anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana. Fa Italia izay firenena manan-tantara, manana ny izy azy ary manana orinasa sy vokatra maro dia maro, dia afaka miara-miasa tsara Madagasikara, izy tsy ho ela ny fiara-miasa, fifanakakezana kokoa eo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena Italia. Fanomezana ny asa mpanadramatovoloan'ny repoblika ary fampahafantarana fa te-hijoro ary te-hanohy ny ezaka rehetra ny fanjakana malagasy mba hanomezana anjara fitakiana ny nosy malagasy izany, ary izany dia atao ao anatin'ny voheram-piangonana eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny farana androany fampelezan-kevitra izay nataon'ireo mpirotsaka ho fidiana andrafitra ny birao vaovao ny ho lafitry ny mpanao gazety. Anomboka amin'ny 8 ora maraina hatramin'ny 4 ora tolakandro ny fandatsaham-bato ny sabotsy 19 oktobra ho avy izao. Eny amin'ny fibeteran'ny Komisiona Nasionaly ny UNESCO Etsebe-Oririka ny eto Analamanga. Feonana sy tafatafa tamin'ny mpanao gazety eto amin'ny faritra Analamanga sy ireo solitena avy any amin'ny faritra Itasy sy Pongolava no nanamarana ny mpirotsaka ho fidiana ho birao vaovao ny ho lafitry ny mpanao gazety ny fampelezan-kevitra androany. Fotoana nanamafisana ny fampahafantarana ny mpanao gazety mandrafitra ny lisitra sy ny fandarana azy. Isan'izany ny fampiraisan-kina ny mpanao gazety amin'ny alalan'ny famoronana fandarana iraisana antsoina hoe ny feon'ny mpanao gazety, ny fiarovana ny mpanao gazety amin'ny alalan'ny fanomezana mpisolom-bava maimaimpona. Io ihany koa ny fampizarana traikefa. Ankoatr'ireo, ny tondra fanazavana mahakasika ilay oronam-peo miparitaka ny anaty tambazotran-tserasera ihany koa ny kandida. Eto aloha dia misaotra ny maro ao anatin'ny cellule de crise izay tsy makasitraka velively ny fomba fihetsika toy ireny. Ary rehefa natao ny fanadihadiana tamina sehatra maro samihafa dia nahitana hoe tena misy mercenaire ao anatin'ny asa fanaovan-gazety satria atao fitadiavam-bola anaovana chantage ilay oronam-peo fitakiana vola aty ambadika izay ananana pirofo moa zany zavatra izany dia mampalahelo ihany hoe ahoana ary ty tontolo ny asa fanaovan-gazety ty itsika samysika zany dia efa tsy hifampatoky ahoana no atokisan'ny mpanara-baovao ny vaovao avoakatsika raha isika mamely apitaka toy izany. Na izany azy nanentana ny rehetra iray feo ny kandida ho tombotsoa ny asa fanaovan-gazety manerana ny nosy antony ananganana ny corps du métier du journaliste. Manentana satria fiombonana ny joroana mbola azo atao ny miombona izay no antonyity fananganana ny corps du métier de journaliste ity izay vina raha miasa amin'ny Nzaka Serge candidat izay nirotsaka ihany koa fa noho ny fahitana ny tena hoe irotsaka dia nisintona ny firotsahako fidiana hoe tena hery lehibe ho antsika mpanao gazety ty fananganana ny corps du métier ity. Isika rehetra izay mpanao gazety na tsy mbola nahazo ny karatra mampanao gazety ary dia entanina ihany hoe tongava hoento ilay dossier amantarana sy hanamarinana ny mahampanao gazety antsika satria hiatraikany amin'ny ato vilantsika tsirairay avy ho antombontsoa antsika tsirairay avy ny fananganana an'ity corps du métier ity. Nitoy tamin'ny fitsidiana ny TVM sy ny RNM ary ny dépêche informative taratra ny fandaharam-potoanany tamin'ny afaratoboky ny fampelezan-kevitry ny fifidianana ny birao maharitry ny ho lafitry ny mpanao gazety ny tapany ariva. Raha tsy hivina anomboka amin'ny 8 ora maraina hatramin'ny 4 ora tolakandro ny fandatsaham-bato ny sabotsy 19 oktobra ho avy izao. Samy mamonjy ny renivohiparitra misy azy avy ireo mpanao gazety manerana ny nosy. Eny amin'ny foibe-toerany Komisiona Nasionaly ny UNESCO ho an'ny Madagasikara, eny Beoririka ho an'ny eto Analamanga. Karapanondrom-pirenena no entina mifidy ho an'ireo izay voasoratra ao anatin'ny listra ireo mpanao gazety na fen'ny fepetra izay navoaka ny vaomera ny voalohan'ny volana septambra lasa teo. Nanamafy ihany koa ireo mpikambana 3 amin'ireo 5 mandrafitra ny vaomera itambarana ho an'ny faritra Analamanga fa hanatanteraka ny andraikitry izy ireo amin'ny fanatotosana io fifidianana birao ny ho lafitry ny mpanao gazety ny sabotsy 19 oktobra io. Voakasika izany ireo solitena avy amin'ny mpanao gazety zokiolona, avy amin'ny mpanao gazety miasa amin'ny haino amanjerim-panjakana ary ny solitenany lehibe ny orinasa gazety. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika ny olany fitrandrana any amin'ny Fokontany Bejofo. Eo ihany koa ireo trangam-piarahamonina any amin'ny faritra rehefa avy eo ary.
Telma, Canal Plus, Chili Citron, manolotra hoanao, ambondrona, roapolo taona ny fampizarana, roapolo taona ny rano, ambondrona ao amin'ny Coliseum, ny alahady 24 octobre, amin'ny Teloura. Ny karatra rehetra dia azonao jifaina eny amin'ny Foreston Ampasamadinika, Ankorondrano, Ampandrana, Nectar Ankady Tapaka, Gascom Nour Tower Ambohitrarahaba ary ao amin'ny www.ketrika.com. Partenaire média, Pool TV FM. Partenaire, Pool Concept Events, Ivanco, Miritsk, Ludacy Records, Newprint. Ambondrona ao amin'ny Coliseum, ny alahady 24 octobre, amin'ny Teloura. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Guichetier, agent de caisse, votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité. Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance. Cerclage des liasses en quelques secondes. Un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée. Triple cerclage de briques en 22 secondes. Et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage. Comptez, cerclez et sécurisez. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur prix. Isy fiovana goavana ao amin'ny ABC. Amin'ny 9 oktobra ho avy izao, ahitana lalao Stambola ary karazana tolotra tsy ampoizina. Ho avy tsy ho ela. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Izay mandoro aly, mandoro tanindrazana. Izay mandringana aly, mamotika taninjanaka. Izao, ianao. Isika rehetra, ndao hiady amin'ny doro aly. Ndao hiaro ny zavaboary, ny tanjona iombonana dia iray, Madagasikara maitso indray. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika. Trano maro no mitritra ao amin'ny Fokotany Bejofa, commune Mahitsy avokatry ny fitrandrahana vato sy ireo akora anamboarana lalan'ny atody. Tsy misy ny fandraisana ndraikitra ataon'ny orinasa mpitrandraka manoloana izany ary tsy misy ihany koa ny tamberina ndraikitra amin'ny Fokotany. Io no nasaina. Maraparana ny fanamboarana ny lalan'ny atody mampifandray ny commune Mahitsy sy Antanety Be Mazaza amin'izao fotoana izao. Etsy ankilany tsy hita ny fandraisana ndraikitra ny orinasa vahiny nanao ny asa manoloana ireo trano maro izay mitritra vokatry ny fitrandrahana vato sy ireo akora nanamboarana ny lalana ao amin'ny Fokotany Bejofa commune Mahitsy. Ny tokantranon'olona izay nandalovana fipoahana vato dia mitritritra avokoa. Araka nambara teo amboalohany zany dia eo ambarina izay trano mitritra. Hatreto mbola tsisy fanambarana trano ankaraiara. Nampanantenana zany dia nametraka kahibe izy eo amiko eo amin'ny 200 page eo. Hoe izay olona manao fitarainana ozy dia soraty anatin'ity. Dia be dia be ny olona manoratra anarana ao amin'ilay kahie eo. Le trano mitritra manantena fa eo amin'ny 50% maneo amin'ny tanàna Tsarazaza io fa tena mitritra daholo avy any ambony mitritra makany ambany. Dia mampalahelo ny jery le tranon'olona. Efa nalaina sary asiana numéro. Hatreto nefa tsy misy le fanambarana. Le olona matahotra fa varatra ty ho avy ny orana. Ankoatry olan'io, ny alohan'ny akana ireo akora anamboarana ny lalana, nisy ny fionana tamin'ny tompon'andraikitry ny Fokotany sy ny ray aman-dreny ary ny solontenam-pokon'olona ankilany, ny tompon'andraikitry ny orinasa sy ny solontenam-panjakana andaniny. Ny tompo-tanàna izay tsy nitsipaka nandritra ny fivoriana ny akana ireo akora noho izany hiteraka fampandrosoana, saingy ny taky ny tamberina andraikitra ho setriny entina ampandrosoana ihany koa ny Fokotany. Anatin'izany ny fanamboarana ny lalana miainga eo amin'ny hôpitaly Mahitsy miazo ny tanànan'ny Bejofa sy ireo fotodrafitrasa ampampandrosoana maro samihafa. Nanaiky ireo avy amin'ny orinasa 3 taona lasa izay, saingy hatramin'ny androany tsy nisy tanteraka izany, ny asa efa madiva ho vita hoy ireo mponina. Matsiaro tantely afadrakotra tokoa izahay mponina ankehitriny
noho io vokatra io fitrandrahana ataon'ny zareo sinoa io. Ny zavatra mampalahelo anay dia tokony mba misy zavatra apetraka eo amin'ny fokotaninay satria nahoana raha ny manodidina raha nataony fiterevana raha ohatra zao raha tsy jery manokana zay hoe tsy mifaritra Andolomasina dia nisy ny fampidirana jiro tamin'izany fokotany zany, misy ihany koa ny fandrenana sekoly. Dia izahay eto Betsofo nefa dia tena hita mihitsy hoe maizina pototry ny mazava. Ny any anaranay ara dia Betsofo dia mbola henanay zao vovoka amin'ny Jofo zao ihany koa. Dia mba malahelo kosa ny tena zany dia nampahatsiahy hoe ahoana le tamberina ndraikitra maikeo amin'ny fokotaninay Betsofo zay nakana akora fa efa indroa zany zay intelo nampahatsiahy. Nareo fa nilaza hoe raha mandalo ny hôpitaly ny fanamparan-dalana dia ho avy zay namboatra lalana Betsofo hatreto nefa tsy misy tompoko hatramin'izao dia zay mampanatra ny fony sainay. Le izy angovo ny alatato amin'ny fokotany misy anay nefa kosa tsy misy tamberina ndraikitra mihitsy zany ny raisin'ireo orinasa reo miverina aminay fokon'olona sy fokotany. Ny fokotanin'ny Betsofo no nakana ireo akora nanamboarana ny lalan'ny atody. Tsy nisy ny asa fampandrosoana vita hatreto fa ny voka-dratsiny no niseho toy ny fitritrany ny trano. Manaitra ny tompon'andraikitra isa tokony araka izany ireto vondron'olona ifotony ireto. Manoloana io tsy visi ny tamberina andraikitra sy tsy fanajana ny teny nomena natao ny orinasa vahiny manao ny lalana io. Nahiditra amponja vojomaika noho ny raraha nahafatesana mpanangom-bokatra iray tao Belo sur Tsirbiana ny bian'ny tanànan'ny tsara otana. Toeran'ny fokon'olona ao amin'ny commune Iadidina nefa izany ary manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra isa-tsokajiny izy ireo ka atao Andriatsilava. Manao fihetsiketsehana mitaky ny amoanany be ny tanànany nahiditra amponja vojomaika ao Morondava. Ny fokon'olona ao amin'ny commune tsara otana ao amin'ny distrikany Belo sur Tsirbina. Ny be ny tanàna raha zanak'olona Paul antsoina hoe Paul Karany izay nahiditra amponja amin'ny vojomaika no nirarahany enjehana azy tamina fahafatesana mpanangom-bokatra iray nisy nitifitra tao Belo sur Tsirbina ny fiandohan'ny volana septambra lasa teo. Fivarotana basy tsy ara-dalàna sy famoronana fikambananjiolahy no hiampangana azy. Avoa ny be ny tanàna Paul Karany fa tsy meloka hoy ny antsoantson'ireo mponina ao an-toerana. Nisy ny taratasy fangatana momba izany nalefan'izy ireo ao amin'ny tony mpampanao lalàna ao an-toerana. Ahina iteraka savorovoro amin'io tanàna io ny fihetsiketsehana raha tsy misy fepetra raisy ny fanjakana fohy be. Tsy hitrahatsy ty fonja ty raha tsy misy fandraisan'ny fanjakana fepetra eto ary tsy hilamina ty commune ty fa hikorotana lalandava région ny zava-misy. Ahay tsy miaro olo manao ratsy hainareo tsara tatelomena ary tsy mamono olona mampigadra olo tatelomena tsy miditsy am'izay atamina après commune ty jusqu'à ambany volan tsy basy ka naky moharany dahalo zay vao mampo tanatanako mbegnimbegny zay ho nandesiko nandamina amity tanàna ty ka ho anareo mpitona fanjakanao ambony mangataky le ahay mba ho famitsorakeliko an'io ray aman-dreninay io tsisy olombelo tsy ho disina itsika eo aby io tsy haiko moa zay tsy dahalo amin'ny raha ty eto raha mahazo ny komeratsika ty be tanànatsika ty dia misy tsindry politika zay tiako hampafatary anareo ka zay mahatonga atsika mba mangataky ny fara satria raha fa zavatra misy tsindry politika tsy ino ty de zavatra misy mety sy marina raha misy tsindry politika misy zavatra mety sy marina gnao dia voatery zany ny tsindry politika igny ro mahery. Basy namidy no nitarika ny fiampangana araka ny fanazavana azo avy amin'ny mpisolovavany Paul Karany. Basy ara-dalàna misoratra amin'ny anarany namidy ny tamin'ny rangahy iray antsoina hoe Sagira no nahatonga azy ho voaroiroy tamin'ity famononana mpanangam-bokatra ny seho tao Belo sur Tsirbina ity. Rehefa novidin'ity rangahy antsoina hoe Sagira ilay basy dia tsy nisoratany tamin'ny anarany izany hoe tsy natao mutation. Ara-dalàna avokoa nefa raha ny fanazavana ny taratasy momba ilay basy ary misy ny porofo ny taratasy manamarina izany miaraka amin'ny fanamarinana ny fahazondalana mitazona basy mitondra ny daty ny taona 2024. Rehefa niseho ilay fahafatesana mpanangom-bokatra nisy ny famotorana sy fisavana trano nataony ny mpitandro filaminana. Sary ny mpitandro filaminana atao amin'ny ben'ny tanàna ny tsy mafana ilay basy namidiny Paul Karany. Io ben'ny tanàna io izay tsy iza fa ny rahalan'ilay rangahy antsoina hoe Sagira. Voalaza fa nahitana basy maromaro tsy ara-dalàna tao amin'ity ben'ny tanàna tsy mafana ity. Voatondro fa iray tamin'ireo basy tao amin'ity ben'ny tanàna ity no nampiasana ny tifiran'ilay olon-dratsy ilay mpanangom-bokatra tao amin'ny vedety arivariva tao morony Tsirbina raha monjy ny Belo Tsirbina izy ireo. Eo anatrehan'izany tsy mazava hoy ny mpisolovava ny antony avy hatrany tena ampidirana amponja ny olona rovany rehefa natolotra ny fampanoavana ny 3 septambra lasa teo. Hatramin'ny androany 14 oktobra
mbola tsy nandalo famotorana laliny eo anivon'ny mpitsaram-panao famotorana ao Morondava ny raharaha. Naneho ny ayahany amin'ny fisiany zavatra tsy mazava momba ity raharaha ity ny mpisolo vava ny Paul Karany. Manahy izany ihany koa ireo fokon'olona marobe manao fihetsiketsehana ao amin'ny commune tsara otana. Mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana avokoa ny 70 isanjaton'ny fitarainana izay voarain'ny filohan'ny anteny Merandolona avy amin'ireo ben'ny tanàna ao amin'ny distrikany Mandoto faritra Vakinankaratra. Manoloana izany dia nidina ifotony niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny nijerana ny zava-misy ny tenany ka atao Andriasilavo. Niompana tamin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana avokoa ny 70 isanjato ny fitarainan'ireo ben'ny tanàna ao amin'ny distrikany Mandoto ny antefa tamin'ny filohan'ny anteny Merandolona. Antony nahatonga azy ireo angataka ny ametrahana ny BOA na ny base opérationnelle avancée sy ny poste avancé any an-toerana. Ilaina ny fanomezan-tana ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry amin'ny tafi-bahoaka ho fiarovana ny mponina hoy ny filohan'ny anteny Merandolona. Tena lolarana amin'ireny aloha dia ny firongatry ny asan-jolahy ary tsy misy ny fandriam-pahalemana dia izay indrindra ny raha navory tamin'ireo ben'ny tanàna olom-boafidy ny anteny Merampirenena ny député izay avy eto Mandoto dia miaraka amin'ireo komando ny eo amin'ny gendarmerie pirenena, ny eo amin'ny tafi-bahoaka sy ny avy amin'ny polisy pirenena zany niara-nidinika teo ny hoe inona no paikady amindronana ny hery ny ampilafitery rehetrarehetra eto zany mba ahafahana hiady sy mandresy amin'ireo fahavalo imbolana dia miasan-jolahy sy miasan-dahalo zany. Mariany ihany koa fa distrikany Mandoto dia afaka mamatsy ny lafivalin'ny nosy raha ny lafo ny famokarana no resahana saingy lasa sakana ny tsy fandriam-pahalemana izay misy any an-toerana. No resahan'izy ireo ihany koa ny faratsiany lalana any amin'ny commune sasany ao amin'ny district. Fa maro ireo ezaka izay tsy maintsy atao indrindra koa zany fa ny fanaovana-dalana mampitohy ny commune amin'ny lalam-pirenena matoy commune samy commune dia tena misy potika ary tsy azo antsony ireny lalana ireny dia efa mifampidinika teo moa zany ny tenanay sy ny gouverneur ny faritra Vakinankaratra fa dia ho jerena izay ahafahana amin'ny fametanana mba hijerena kaiky an'izany problema na fotodrafitrasa zany. Amin'ny maha-piany vondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana ny anteny Merandolona nanome toky ny filohan'ity androm-panjakana ity fa hiay akaiky ireo ben'ny tanàna ary vonona ny hitondra ny etaetan'izy ireo any amin'ny filoham-pirenena sy any amin'ireo minisitra tompona andraikitra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy mamaly ny filan'ny vehivavy tantsaha ny fanapaharihana ny masomboly hybride hoy ny ampikambana ao anatin'ny farma. Miainga avy any amin'ny fampiasana masomboly zanatany ny fanatsarana ny famonkarana raha ny fanazavana azo Evilushara. Mitsipaka ny fampiasana ny masomboly voavoatra na hybride ho fampivelarana ny tseha-pamokarana ny vehivavy tantsaha mpikambana anatin'ny farma na ny vondrom-pikambana vehivavy manao asa fampandrosoana sy ny velona any ambanivohitra. Tsy namaly ny filanam-kapobeny mahakasika ny fanatsarana ny tseha-pamokarana ny masomboly voavoatra hoy ny fanazavana. Rehefa naparitaka taty aminay ny masomboly izay atao hoe hybride dia nahatsapa tokoa zahay fa tena vo maika ny aratsy ny vokatra ary maika aza tsy afaka tena hoe tonga amin'ny tanjona izay hoe fanjarian-tsakafo izay nikasainay zahay ka dia nanapa-kevitra zahay ary iombonanay amin'ny vehivavy tantsaha rehetra maneran-tany indrindra ty amin'ny faritra Afrika dia zahay mahafikajina ny masomboly zanatany zay mba haharitra ary indrindra ihany koa mba azonay vokatra tsara sy ara-pahasalamana ampianarina hatramin'ny fitehirizana sy fikarakarana ary fikolokoloana an'izany masomboly zany tsy mampiasa produit simika fa mampiasa kosa ny produit naturel. Miainga avy amin'ny fampiroboroboana ny masomboly zanatany ny fanatsarana ny tseha-pamokarana hoy hatrany ny teo anivon'ny farma ankoatra ny fanamafisana ny fitahirizana sy ny fikajiana azy. Tokony hapetraka ihany koa ny politika nasionaly mahakasika ny vehivavy tantsaha. Maro ny tanjona andrasana anatin'izay. Marobe zany ny sakana izay tsy afahan'izy ireo mivoatra indrindra koa moa zany fa ao anatin'ny kolotsaina malagasy mbola be dia be ny lesika amin'ny toerana omena ny vehivavy dia ohatr'izay koa fanohanana ny vehivavy indrindra fa ny vehivavy tantsaha mbola be dia be ny lesika fa roa manarakaraka an'izay ireo vehivavy tantsaha ireo tokony omena sehatra ahafahana mandray anjara hatrany amin'ny famaritana famolavolana ny politika mpanjakana ny programa mpanjakana ny tetikasa fampandrosoana rehetra
rehetra izay mahakasika ny aty amin'ny toerana misy azy sy mahakasika an'zareo manokana mba ahafahan'zareo mivoatra sy mampivoatra ny asa izay ataony sy ny fambolena tontolo fambolena sy fiompiana ihany koa izay tsy azo tsinotsiniavina satria isany tena zava-dehibe eto Madagasikara. Androany no nankalazaina tao fiaferana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy tantsaha. Isan'ny tanjona ny hanairana ny mpitondra fanjakana hijery ny paikady hanampiana ny vehivavy tantsaha, indrindra mahakasika ny famokarana sy ny fitadiavana lalam-barotra. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo mahakasika ny famokarana biolojika sy ny fikajiana ny masom-boly zanatany. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny vokatra vaovao manampy ny gamindrino vokarin'ny orinasa Star ny Gino Ice Tea, vokatra vita natoraly ary azo jifaina amin'ny vidiny R2,000 eny amin'ireo toeram-pivarotana mahazatra eto Antananarivo sy manodidina. Michela Ranardzo. Taoriany famoahana ny vokatra Gino manampy izay gama vokarin'ny Star izay androany ny Gino Ice Tea, isan'ny mampiavaka azy ny mahavokatra natoraly azy. Araka ny fanampanantenantsika tamin'ny volana vitsivitsy lasa izay tamin'ny nanolorana ny vokatra Gino dia tonga indray ny Star mitondra vokatra vaovao dia Ice Tea ilay izy. Izany hoe vokatra tsy misy gazy aloha izany, izay no tena anisan'ny mampiavaka azy. Dia ny mampiavaka azy amin'ireo Ice Tea izay hitantsika eny an-tsena, miparitaka eny an-tsena dia izy vita avy amin'ny akora natoraly, dite natoraly no nanaovana azy. Dia izy ihany koa no Ice Tea voalohany disponible zany amina tavoahangy vera, izany hoe fonosana ekôlôjika natao hiaro ny tontolo iainana satria afaka averina ampiasaina ilay izy. Tahaka ireo Ice Tea efa misy eny an-tsena amin'izao dia nanaraka izany ihany koa ny Star amin'ny hanitra nampiasaina eto Antananarivo sy ny manodidina ihany hatreto no ahitana ity vokatra Gino Ice Tea ity. Mandinikintsika eny an-tsena sy ny amin'ny ataontsika hoe fahazahan'ny mpanjifa Ice Tea dia tsiro paiso izany no tena hitantsika hoe ankafizin' ireo mpanjifa dia izay mampatonga hoe Gino Ice Tea ny tsiro paiso no natolotritsika amin'ny mpanjifa amin'izao fotoana. Amin'izao fiandohana izao aloha dia eto Antananarivo sy ny manodidina no ahafahan'ny mpanjifa manjifa ny Gino Ice Tea amin'ny vidiny R2,000 fa efa hiparitaka tsy ho ela any amin'ireo faritra manerana ny Madagasikara izy. Androany no naseho tamin'ny fomba ofisialy ny Gino Ice Tea, fialana etaeta natoraly ho an'ny mpianakavy. Mahakasika ny tontolo iainana kosa indray dia ankoatra ny fampahafantarana andraikitra izay ho raisin'ny fanjakana malagasy manoloana ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro mandritra ny COP26 angataka fanampiana amin'ireo fikambanana sy firenendehibe isika hiadiana amin'ny doro tanety io nasay. Firenena faefatra maneran-tany anjadiny ny fiovaovan'ny toetrandro i Madagasikara. Ankoatra ny fandotona ny tontolo iainana nataon'ireo firenendehibe, ny azakazaka ihany koa ny doro tanety teto an-toerana raha tsy ilaza fa tsy ny tamin'ity taona ity. Miloko mainty ireo tanety manamorona ny lalam-pirenena toy ny faefatra, fafito sy ny sisa. Androany, manoloa ny fitombon'ny trango io, nanambarany minisitry ny tontolo iainana fa ankoatra ny fampahafantarana ny efa vita sy ny vinan'ny Madagasikara amin'ny faharovana ny tontolo iainana, angataka fanampiana ihany koa isika hiadiana amin'ny afo mandritra ny COP26. Ny tanjona zany dia rehefa andeha ho any amin'ny COP26 isika dia ilaza ihany koa hoe ao anatin'izay fanatanterahana ny engagement antsika izay amin'ny fivarotana carbone, ny fambolekavy sy ny sisa dia mila paikady manokana isika amin'ny resaka ady amin'ny afo, tsy ampitsony ny fitaovana eo am-pelantanantsika ankehitriny izay mbola hitantsika amin'ireny hoe mamono hazo amin'ny ratsakazo, vitsy dia vitsy ny mpianala dia tsy maintsy mandeha any amin'ny zavatra matianina kokoa toy ny fifidianana an'ireny angidy-by afaka manondraka rano amin'ireny faritra may ireny, na eo ihany koa ny fifidianana fitaovana ho an'ireo mpianala sy ireny komity miady amin'ny afo manerana ny Madagasikara ireny. Tokony hanana zany sika ireny citerne goavana ireny manodidina ireny faritra rovana izay fatantsika hoe mirehatra foana ireny toy ny Akarafantsika, Menabe Antimena sy ny marobe fatantsika fa mora mirehatra eto. Ilaina ny fananana fitaovana manara-penitra saingy tokony atao laharam-pahamehana mialoha izany ny fisoroana ny doro tanety eto amintsika. Anatin'izany ny fanentanana amin'ny endriny maro samihafa, ny fidinana eny an-kanja andresena lahatra ny eny fotony fa tsy ho kabary ambony latabatra fotsiny ihany ny ady amin'ny doro tanety. Zava-dehibe ihany koa ny fitondrana vahaolana manoloana ny antony andoran'izy ireo ny tanety. Aorian'izay, ampiarina ny lalàna ho andreo izay rehetra tratra ary ampahafantarina ny rehetra mba ho anatra ny amin'ny sisa. Raha tsy ireo ny tanteraka, andringa ihany ny fananana fitaovana manara-penitra satria rehetra trany ny tanety ka tsy aharaka ny sampandra raha ife izany.
ankoatra izay no tanterahana tamin'ity androany ity teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny anosy ny fionana teo amin'ny tompona andraikitra isanambaratongany mialohan'ny fivoriana an-tampony momba ny toetrandro na ny COP 26 izay ho tanterahana ny Glasgow ny fiandohan'ny volana hatramin'ny 12 ny volana novambra izao. Délégation avy eto Madagasikara izay ho tarihin'ny filohan'ny Repoblika raha ny fampitambavao voaray. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao. Misy araiky amin'ny 770 ny olona namony ainy tamin'ny resaka alatromby ary 770 ny zandara. Misy 770 hatreton'ny ireo zaza kamboty zanaka zandara namony ainy ary raisina antanana ao amin'ny orphelinat Arivo Mamgato Andratsilavo. Nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao, izany hoe tao anatin'ny 5 taona sy tapany, misy araiky amin'ny 770 ny olona namoiny ainy tamin'ny resaka alatromby ary misy 770 ny zandary. Misy 770 hatreto ireo zaza kamboty zanaka zandary namoiny ainy teo am-perinasa raisina tanana eto amin'ny fitoerana Arivon'ny Mamo. Tompona ndraiky tamin'ny famonona ain'olona avokoa ireo rehetra nanampy ny dahalo hoy ny sekretera-panjakana miadidi ny zandary mari-pirenena nandritra ny fitokana ny fanatsarana ny ivitoerana androany. Reny olona nanampy ny dalo reny na tamin'ny fanomezana basy na tamin'ny famotsiana omby nampatanjaka ny dalo dia ho raisinay tompona andraikitra nahafaty an'ireny mpitandro filaminana rehetrarehetra reny sy reny mpiray-tanindrazana reny izay natato amin'ny namanay koa raha nisy anatiny tsy manala tena izay nizaniza zany nandray anjara izy tamin'ny fanampiana dalo nefa tsy tokony hanao an'izany dia nandray anjara za tsy teny ankolaka fa mivantana mihitsy na tonga ny reto zaza reto kamboty. Ny taona 2024 tsy ahivona no namoronana ny orphelinat eto Arivon'ny Mamo. Ireo zandary rehetra am-perinasa no mandoa isam-bolana amelomana ny ivitoerana sy andraisana an-tanana ireo ankizy ankoatra ny mpiara-miombonantoka sy ny mpamatsy vola taty aoriana. Fa ny zandary tsotra zao dia mandoa 10 ariary alaina amin'ny karamana. Dia ny manambonina tralefitra ny gradé mandoa 5,000 sy 500 sy 1,000. Dia ny officier mandoa officier subalterne mandoa 2,000, ny officier supérieur mandoa 500 sy 2,000, ny officier généraux mandoa 500 sy 3,000. Eo amin'ny 19 millions d'ariary par mois eo zany ny vola tapahana amin'ny karamany zandary rehetrarehetra zay am-perinasa hampiodinana nyty centre ty ara-tsakafo sy rehetrarehetra plus zay fanampiana ameny Tozy Green zay isorana azy manokana ohatriny izy teo 50 millions d'ariary isan-taona no avy amin'ny Tozy Green. Raha tsy hivona, nisy tratran'ny fahamaizana ny trano fonenan'ireo ankizy beazina ny 10 Desambra 2024. No atsarainy zany taty aoriana ka naharitra 3 volana ny asa fanamboarana. Ankehitriny, afaka mandray ankizy misy 20 ahitana efitra malalaka sy mazava misy 12 izay efa misy fandriana amin'ny fampibaby misy 420 sy kidoro 20 ao an-toerany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia olona 5 farafahakeliny no maty, 20 no naratra mafy androany vokatry ny fifampifirana nandritra ny fihetsiketsehana izay nikarakirain'ny Shita sy Amal amitaky ihany koa ny fandroana ny mpitsara miandraikitra ny famotorana momba ny fipoahana tao Beirut izy ireo fanadina. Olona 5 farafahakeliny no maty ary 20 naratra mafy androany vokatry ny fihetsiketsehana no tanterahany hetsika Shita sy Amal mba hitakina ny fanalana ny mpitsara miandraikitra ny famodi-potorana momba ny fipoahana teny amin'ny seran'Antsambo ny renivohitry Libany atao Beirut. Nanomboka tamin'ny 10 maraina no nanomboka ny tangorona ireo mpitokona Amal manoloana ny lapan'ny fitsarana atao Liban mba hanalana tanteraka ilay mpitsara mandray ny raharaha fipoahan'ny seran'Antsambo ny renivohitry Liban tao Beirut. Efa nanomboka tamin'ny omaly no efa nafana ny tany an-toerana antony nisy ny fandrahorana izay nataon'ireo mpitokona ilay mpitsara ary tonga hatramin'ny fandrahorana amin'ny fikasihan-tanana mihitsy. Vetivety monja dia nivoatra ny toedrara tany an-toerana ka nisy ny fitofirana nandritra izany tsy naharitra ela ny fifampitofirana. Nihidy avokoa ireo mpivarotra maro tany an-toerana sady nisy ireo nitsoaka. Saika rakotra mpitandro ny filaminana avokoa ny any an-toerana amin'izao fotoana izao. Andrasana ihany koa ny fivoarana ny toedrara any an-toerana. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankatrano nanaraka izany soava tsara daholo.
du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Vous a présenté Ni Vavo. Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.